Thank you.
riavana malala rehetra ao amin'ny tompo ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanakindray amin'ny fahamarinana sy amin'ny fitiavana. Amen. Dia miarabantsika riavana nahatratra ity alahady fa 7 ny volana Novambra 2022 ity izay alahady voalohany amin'ny advento anio riavana anokafana indray ny taona liturjia vaovao izay fanombohana ny tao-piangonana. Alahady itondrantsika ambavaka ny asan'ny komity pirenena miady amin'ny VIH sida na ny KPMS izandry. Mibanjina hatrantsika an Jesosy Kristy amin'ilay lohahevitra manao hoe miomana handray ny mpamonjy. Ny liturjia amin'ny endriny fahatelo riavako no itondrantsika izao Fanompoam-Pivavahana izao.
ho fiderana sy fisaoran'Andriamanitra hitsangana isika. Hiara-idiran'Andriamanitra isika miaraka ampanao salamana hoe hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao aho, hitsinjo anao no masoko ka hanolontsaina anao aho. Aza makany amin'ny soavaly sy ny amponga tsy manan-tsaina, visy lamoridy no haingony fa tsy mety manaiky anao izy. Be ny fanaitaina an-dratsy fanahy, fa izay matoky an Jehova kosa dia hodidin'ny famindrampo. Mifalia amin'ny Jehova ary ravoravo ianareo olo-marina, ary miobi anareo olo-maitso fo rehetra. Amen. Hivavaka isika riavako. Indreny hafalinay Andriamanitra izay miara-maneho ny fiderananao amin'ny hira sy ny salamo. Zava-dehibe aminay tokoa Tompo ny nataonao, fa izay rehetra vitanao dia mahagaga anay tokoa. Andriamanitra endrenao ary ianao no Jehova Tomponay. Ka indreto izahay miara-mankalaza midera ny anaranao masina. Misaotra fa nahatratra izao taom-baovao am-piangonana zao izahay izay amelomana indray ny fanantenanay hatrany fa Jesosy Kristy zanakao dia mpamonjy anay ary tena mahavonjy anay tokoa. Misaotra Tompo fa izahay ny tonga eto amin'izao tranao masina izao dia lehibe loatra ny fitiavanao anay izay nitantana anay, niaro anay, namelona anay. Omeo ny fahendrena avy amin'ny fanainao masina ry izahay mba hahaizanay mibanjina anao Jesosy Kristy Tomponay ka iomana indray andray anao. Ahaizanay ihany koa hanatrika ny tavanao Andriamanitra ilay mampahery anay sy mananatra anay. Indrindra ahaizanay manankina indray ny fiainanay eo am-pelantananao Andriamanitra sy ny fiainam-pononay. Ankasitrao Tompo izao fotoana izao raha natokanay ihany koa hitondranam-bavaka ny asan'ny komiti-pirenena miady ho amin'ny VIH sida dia mianaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Oh
Mivavaksika. Dia raha laza hery tokoa tompo natolotra ho anao fa mandrakariva ianao dia manakambara aminay amin'ny alalan'ny teninao. Fanahy masino mitoera ato anatinay. Amen. Isaia 50:7. Isaia 50:7 rakizy tanora no angalantsika ny afatra indray amin'ity anio ity. Ka ny fehezanteny voalohany amin'izany Isaia 50:7 zany no iarahantsika mamaky. Isaia 50:7 iarahantsika mamaky ny fehezanteny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah Tompo no amonjy ahy. Fa Jehovah Tompo no amonjy ahy. Ao anatin'ny vanim-potoana ny advent sika izao rakizy tanora, ny advent dia fotoana iainantsika fanantenana indray fa Jesosy Kristy no Tompo sy mpamonjy atsika. Nisy lehilahy jamba izay rakizy tanora, Bartimeo ny anarany. Iza hoe? Bartimeo dia zanaky Timeo. Izy dia tena nendrandra fatratra mba hahiratra ny masony. Nendrandra fatratra mba hitovy amin'ny olona rehetra izy satria tsy mba nahita mihitsy ny masony hatramin'izay. Fa tao anatin'izany dia tsy mba kivy izy rakizy tanora. Tsy kivy izy satria fantany fa any misy Jesosy afaka mamonjy anazy. Nanana fanantenana foana rakizy tanora ty lehilahy jambo ty ary niandry fatratra an Jesosy. Nisy fotoana ary fantany hoe andalo hiakatra ho an Jerosalema Jesosy. Rehefa fantany hoe hiakatra ho an Jerosalema Jesosy rakizy tanora dia niandry an Jesosy izy. Tamin'izany fotoana izany rehefa hoe misy andro malaza ao Jerosalema, misy fotoana lehibe dia miakatra ao Jerosalema avokoa ny olona rehetrarehetra. Ny dikan'izany dia hoe tena fen'olona be dia be izany ny lalana mamonjy an Jerosalema. Fa ty lehilahy jambo ty rakizy tanora dia niandry an Jesosy fatratra izy. Fana be olona aza teny an-dalana dia tsy nanaka anazy hamonjy an'ilay lalana andalovan'i Jesosy zany. Rehefa teo amin'ilay olona be dia be izy dia nampiasa ny sofiny izy. Nieno hoe ho avy Jesosy. Dia rehefa nieno tsara izy rakizy tanora dia eny ny olona miteny hoe zany Jesosy avy any Nazareta fa mandalo. Dia voaino ilay izy dia niantso mafy izy. Jesosy avy any Nazareta mamindra fo amiko. Mamindra fo amiko. Dia rehefa niantsoantso izy rakizy tanora dia tezitra ny olona. Nampanginy ny olona izy, manginy ianao. Satria izy tena nitabataba be mihitsy. Fa rehefa nampanginy ny olona izy dia tsy mba nentina anginy izy rakizy tanora fa voamay izy niantso mafy hoe Jesosy mamindra fo amiko. Rehefa niangavy mafy an Jesosy izy, niantso mafy an Jesosy izy rakizy tanora dia eno Jesosy. Rehefa naheno azy Jesosy dia nanantona azy Jesosy ary nositraniny Jesosy izy. Ity Jesosy izay nendrasin'ity jambo ity rakizy tanora dia Jesosy mamonjy. Jesosy mpamonjy azy. Ka teo ampiandrasana azy dia efa nanana fanantenana izy hoe na hoela na hoaingana dia tsy maintsy hovonjeny Jesosy izy ary tsy maintsy ahiratra ihany koa ny masony. Ho antsika koa rakizy tanora, eto ampiandrasana an Jesosy tsika. Dia ilay Jesosy endrasantsika dia Jesosy mamonjy atsika. Aoka izany tsika tsy ho kely fanantenana mihitsy eto ampiandrasana an Jesosy, fa ilay Jesosy izay endrasantsika dia tena Jesosy mamonjy atsika. Hoy indrindra ilay soratra masina teo hoe fa Jehovah Tompo no amonjy ahy. Amen. Mivavaksika. Misaotra Tompo fa velom-panantenana tokoa ny fonay fa enao Jehovah Tompo izay naniraka an Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anananay fanantenana mandrakariva fa hahavonjy anay sy mahavonjy anay ary efa nahavonjy anay. Misaotra Tompo. Amen.
Iaraka ivavakantsika tompoko. Jehovah Tompo, Tsodrano izahay fa afaka misitraka ny teninao. Ny teninao izay fitaovana lehibe ahafahanay manohitra ny sakana rehetra amin'izao andro sarotra izao. Ny teninao tokoa no sabatry ny fanahinay. Ny teninao no mampiomana anay, andray ny mpamonjy ny fiainanay, sy kafiary ny vonay. Andray izany teny masina izany, ka iorenanay amin'ny finoana ny Jesosy mpamonjy anay. Ka na ny teny ho vakiana na ny teny ho toriny, dia ampitombo anay amin'ny fahalalànanao ny izany. Koa mangataka ny herin'ny fanahinao masina, hitarika ny mpamaky ny teny, anilo izay ambaran'ny mpitory, ary indrindra ampifantoka ny vahoaka an'Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy tompo sy mpamonjy anay no angatana izany. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana sy fitiavana dia ny baiboly DM no amakiana ny teny isaka ny alahady faran'ny volana. Ho fampitsahivana ny antom-bavaka Jesosy Kristy sy mariky ny fiombonan'ny kristianina. Iaraka hamaky sy hieny ny saotra masina sika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Isaia toko 50 manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny Tompo andriananary no mampianatra izay tokony ho lazaiko, mba ahaizako mamoaka teny ampaherin'ny reraka. Isa maraina izy dia manabe hatrany hiaino araka izay tokony ataon'ny mpianatra. Ny Tompo andriananary no manokatra ny sofiko, ka tsy manohitra azy aho ary tsy miembotra. Ny lamosiko atolotra an'ireo mpikapoka ary ny takolako an'ireo mpanompo-bolobava. Ny tavako tsy nafeniko difon'ny fanevadevana sy ny fandrorana natao tamiko. Ny Tompo andriananary no amonjy ahy, koa tsy resy ny fanevadevana aho ary no amafisoko toy ny avovato ny tavako, satria fantatro fa tsy homenatra aho. Eo akaikiko ny Tompo, lay mpanamarina ahy, iza no ny hiady amiko. Andeha isika hiara-miseho anoloan'ny mpitsara. Iza ny mpanohitra ahy? Aoka izy anantona hifanatrika amiko. Eny, ny Tompo andriananary no amonjy ahy, ka iza no anamelika ahy? Indro izy rehetra mpanohitra ahy, fa hiasimba toy ny lamba miantonta, toy ny lamba lanin'ny kalalao. Enoy ilay mpanompon'ny Tompo. Hotoizantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 1:5 ka hatramin'ny 7:10. Ary ho faranantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny epistily 2 nosoratan'i Petera 2 toko 7 4:12 ka hatramin'ny 8:12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ilay teny no tena fahazavana tonga amin'izao tontolo izao, sady manazava ny olombelona rehetra. Teo amin'izao tontolo izao ilay teny, ary izy no naharina n'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga teo amin'ny taniny izy, fa tsy noraisy ny mpiray firenena aminy. Kanefa izay rehetra nandray azy ary nino azy dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia nateraka tsy araka ny fomba n'olombelona miankina amin'ny sitrapon-dehilahy, fa araka ny fomba n'Andriamanitra. Koa eo am-piandrasana izany ry hava-malala dia mieza mafy mba ho tsy manantsiny amam-pondro ary hihavana tsara no hahitan'ny Tompo anareo. Hevero fa ny faripon'ny tompontsika dia ho famonjena nareo, toy ny voasoratra Paoly hava-malalantsika taminareo araka ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy. Toy izany koa no ataony ao amin'ny taratasiny rehetra izay itenena ny momba izany zavatra izany. Amin'ireny taratasiny ireny anefa dia misy zavatra sarim-patarina izay aolany kely fahalalana sady tsy miorina tsara, toy ny ataony rahateo amin'ny teny hafa raketin'ny soratra masina ka mahatonga ny fahaverezana ho an'ny tenany. Ianareo kosa ry hava-malala
dia efa nampahalalaina izany raha teo koa mitandrema fandrao voataona ny hevidison'ireo ratsy fanahy ka hiala amin'izay iorenanareo fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy atsika ho azy ene ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra la ankehitriny sy taloha ary ho avy. Araka ny efa nolazain'ny mpitarika dia ity alahady fa 7 amby roapolo ny volana Novambra ity no taom-baovao ny fiangonana araka ny fanisan'andro kristianina. Taom-baovao ny fiangonana alahady voalohany amin'ny advento. Izany hoe raha manisa ny amin'ny 4 amby roapolo desambra dia manisa alahady 4 alohan'izay. 7 amby roapolo novambra, 4 desambra, 1 amby folo, 7 amby folo. Ny advento dia manomboka anio ary mifarana ny 4 amby roapolo desambra. Zay ny famaritana ny advento araka ny diary kristianina. Ny foto-kevitra izay ventesina ao anatin'ny advento dia tena maro lafy, saingy fitiny ny fiangonana Fjkm amin'ny hoe fanentanana ary fiandrasana ampifaliana ny fiavian'ny tompo. Ireo no amtianantsika azy ny advento dia fiandrasana ampifaliana ny fiavian'ny tompo ary fanentanam-pamonjena. Ny liturjika maitso
dia tsy hoe amin'izay ahitantsika ankehitriny eny amin'ny fiarahamonina sy ny lalona samihafa hoe tandansy indray zany zao maitsomaitso ny loko malaza tsia fa napetraka ny fiangonana ny loko maitso mba ho fanamarian'izay fanantenana anambarana fa tsy misy ho avy azo resahana raha tsy eo Jesosy Kristy, tsy misy fanantenana azo tenenina raha tsy ao Jesosy Kristy. Izay foto-kevitry ny advento, fanantenam-pamonjena, fiandrasana ampifaliana ny fiavian'ny tompo. Mahavantana ny fiangonana ny mametraka ny jauna toko voalohany ho perikopan'ny advento izay mifandray akaiky amin'ny genesisy toko voalohany, ilazana indrindra ny amin'ny asarobidiny tenin'Andriamanitra nitsofoka teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao, ny asarobidiny tenin'Andriamanitra nanova ny tantaran'izao tontolo izao. Ity jauna toko voalohany ity dia tena manan-karena raha ny atao hoe teolojia. Ilay andininy 5 hatramin'ny 17 tafiditra ato amin'ny perikopa dia horaisitsika ary empatsika amin'ny lohahevitra hoe teo Jesosy Kristy fa tsy fantatro. Teo Jesosy Kristy fa tsy fantatro. Misy toerana anankitelo izay hitantsika ato amin'reto andininy reto ny sehoan'i Jesosy Kristy. Ny voalohany dia ilay izao tontolo izao, ny faharoa dia ny firenena hoy ny dikateny ombonana no vakiana teo, ary ny fahatelo dia ny tsirairay avy ilay nandray azy. Jesosy Kristy tonga teo amin'izao tontolo izao, ilay teny mazava hoy ny dikateny ombonana, fa amin'ny dikateny mahafantanantsika dia hoe ny tena mazava, ilay teny fahazavana. Jesosy Kristy rehefa mamaky moa isika dia hoe manomboka eo amin'ny 7:40 sy ny manaraka dia mahafantatra fa Jesosy Kristy no tondrona amin'ilay hoe teny. Tonga eo amin'izao tontolo izao ilay teny. Jesosy Kristy tonga eo amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy tonga eo amin'ny firenena. Jesosy Kristy tonga eo amin'ny tsirairay. Rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao ny teny i Jesosy Kristy dia voambaran'ny soratra masina fa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Izao tontolo izao tsy nahalala azy. Amin'ny filazana hoe taony tena mazava ilay nahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy nanaovan'izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Amin'izany filazana izany ry havana no anambarana amintsika fa Andriamanitra dia miaona aminao anivelany rindrina efatra ny fiangonana. Tonga amin'izao tontolo izao ny teny. Miaona aminao anivelany fiangonana. Tonga anivelany fiangonana Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Rehefa tena zohitsika ny tantara, tsy mbola nisy fiangonana, dia indro Andriamanitra midina eo amin'izao tontolo izao feno korotana sady foana ao amin'ny Genesisy toko voalohany. Mbola tsy nisy fiangonana dia indro Andriamanitra niantso ny Abrahama tany amin'ny tany ny fanompoam-tsampy. Ary raha ny tantara ny fiangonana eto Madagasikara mbola tsy nisy trano fiangonana nijoro, indro Andriamanitra namangy Andrasalama. Ohatra akaiko izany. Izany dia milaza amintsika fa eny amin'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra. Raha miteny ny soratra masina hoe izy nanaovana izao tontolo izao, dia mampieritreritra antsika fa ay rehefa mandray manga isika mamofoka mihinana dia tsy maintsy atsiaro hoe ny teny nahariana izao tontolo izao, ny teny nanaovana ny manga.
mba tsy andeha ho azy ny fiainanao ka hinana manga amin'izao fotsiny. Raha mandray akoho ianao ka hanapaka ny tendana na sanatria ampiady akoho, mba eritreretinao ve iza ny nahary akoho? Mba mampitodika anao amin'Andriamanitra ve zany sa hiandra mpitory teny, mpitory filazantsara andondom-baravarana ianao? Enrehetreny ny tenin'Andriamanitra, ny zavaboary hitantsika manodidina antsika, dia miteny aminao fa Andriamanitra ny antom-pisinao, Andriamanitra ny antom-pisiny izao tontolo izao. Mbola tsy hitodika amin'Andriamanitra ihany ve ianao? Eo Andriamanitra fa tsy fantatrao. Ary izay ny ambaran'ny soratra masina, teo amin'izao tontolo izao izy, izao tontolo izao tsy nahalala azy. Andriamanitra tonga eo amin'izao tontolo izao, amin'ny toerana rehetra, amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Andriamanitra tena tsy azontsika sakanana, ary izay ilay teny pasoavana. Tsy ampoziny jentilisa akory, dia tonga mitodika amin'Andriamanitra izy, amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Tsy heverin'izao tontolo izao, fa ny amin'ny tompam-paharan'ny dahalo, dia any Andriamanitra, dia hiantso ny olona anatona azy. Any amin'ny toerana fifohana rongony, dia any Andriamanitra manakolazaina. Any amin'ny toerana izay iriariavan'ny Filiba, ny mpampanofantena, ny toeram-pandizana, dia any Andriamanitra. Fa ho atokantranonao izao tontolo izao koa, any Andriamanitra. Any amin'ny karazana efitra rehetra, ao atokantranonao Andriamanitra, manakolazaina aminao Andriamanitra. Eo Andriamanitra fa tsy fantatro. Teo Jesosy Kristy fa tsy fantatro. Izany no ambara hoe teo amin'izao tontolo izao izy, fa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, zava-dehibe amintsika loatra ny fiangonana. Ary mieritreritra sika indraindray fa raha tsy any am-piangonana dia tsy handre toriteny. Raha tsy any am-piangonana dia tsy hitodika amin'Andriamanitra. Ry iny ianao tsy nakany am-piangonana iny, tadidio ny teny pasoavan'Andriamanitra ty andramby ianao, manatona fantatrao ve fa eto amin'ity izao tontolo izao ty aho. Manatona fantatrao ve fa misy aho. Mba tsy hiriri fotsiny eto amin'izao tontolo izao ianao, fa eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra sy ny teniny. Izay ilay fahasoavana. Andriamanitra mamangy an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny teniny. Sao tsy fantatrao, fa eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra. Ny faharoa ry havana, tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nahalala azy. Ny Jiosy no ambaran'ny soratra masina amin'izany, ny mpiray firenena amin'ny Jisoa. Fa raha lahatra amin'ny fiainantsika kristianina, dia isika fiangonana ilay efa namaly ny antson'ny tompo, ilay mivory tahaka izao, ilay firenena voafidin'Andriamanitra, ilay firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ilaza ny atsara n'ilay ny antso azy. Ny mahagaga efa napetraka taonjato maro talohan'ny naterahany Jesosy ny teny faminaniana ny amin'ny hatongavan'i Jesosy, ilay mpamonjy, ilay Mesia voahosotr'Andriamanitra, fa tsy netinino ny Jiosy rehefa tonga tokoa ny tokoa, tsy nanaika ny Jesosy ho Mesia izy, nandahany Jesosy izy. Zay ny 1:40. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Eto ianao fa mety mbola tsy nandray, nandre toriteny be dia be, fa tsy mbola nandray ilay teny de Jesosy Kristy. Ary izany indraindray no andrenesantsika Yesu teny
na fanamariana ataony manodidina atsika ny hoe mivavabavaka reny fa tsy mba mivavaka, minomino fa tsy mino, mameno fiangonana fa tsy ho tonga ny an-danitra. Nandray toriteny ianao fa noraisinao ve ny teny. Samihafa ny mandray sy ny mandray. Ilay teny tonga tany amin'ny azy fa ny azy tsy nandray azy. Raha ny dika teny dia toa milaza hoe tsy neken'ny fiangonana, tsy neken'ny fireneny i Jesosy. Tsy izy io, tsy Mesia io, tsy mandray an'io zahay. Ry havana malala, ho avy i Jesosy ary efa eto izy ankehitriny. Raiso fa izany ho andrasana amintsika. Taom-baovaon'ny fiangonana, fanombohana, fiainana vaovao ao amin'ny Kristy koa izany. Aza miandry ny 2 Janoary. Izay vao tena fiainana vaovao. Izao ny taom-baovaon'ny fiangonana. Tongeto ny teny, renao ny toriteny, raiso ny teny. Raiso ilay teny fahazavana dia Jesosy Kristy. Ny fahatelo, miatery ny toerana. Ny 12 dia milaza fa nisy nandray i Jesosy. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Raha n'izao natoko fa 7:12 fantatsika tsara manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Nomeny an'izao tontolo izao i Jesosy fa izay nandray no manana fiainana mandrakizay. Tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny, tonga teo amin'ny fiangonana ary toriana ny teny, fa izay nandray no tonga zanak'Andriamanitra. Teo Andriamanitra ary zanany aho. Teo Andriamanitra no raisiko izy ary zanany aho. Teo Jesosy Kristy nandray azy aho tonga zanak'Andriamanitra. Tena fomba n'Andriamanitra ry havana ny hoe matsiaro ny ankapobeny fa izy koa dia mitsimpona ny tsirairay ao anatin'ny ankapobeny, ary izany indrindra izany koa ny filazantsara. Tsy atosaka fotsiny dia ampy izay, fa mila ny tsirairay manapa-kevitra dia izaho manokana amin'ny maha izao aho, ny tenako, ny fisainako, ny fanahiko, ny fihetseham-poko, izany no miara-miandrona andraisako an'i Jesosy. Atao anatin'ny reto vahoaka be reto, izaho andrasan'i Jesosy anapa-kevitra amin'ny fanapaha-kevitra samirery. Fa tsy ndao sika rehetra dia mialokaloka ao amintsika rehetra ao, fa izaho irery, ny momba, ny anarako dia manaiky fa mandray an'i Jesosy aho, ary izany mampiditra ho ankonan'Andriamanitra, ho zanak'Andriamanitra. Fahefana azahoana anarana ho zanak'Andriamanitra raha mijery eny amin'ny vodipetsika, anarana na fahefana. Tsy fanapaha-kevitry dadabe ako na dadabe anao, tsy fanapaha-kevitry dada ndeha hivavaka ato hisotro fitiavana, na fanapaha-kevitry ny vadiko izay arahako no ny fanambadiana no andianako am-piangonana, fa tena fanapaha-kevitro andray an'i Jesosy ho isan'ny ankonan'Andriamanitra aho. Izany ry havana no andrasan'ny Tompo amintsika, mandray an'i Jesosy ho raisiny, ho zandriny,
mandray an'i Jesosy ho raisin'Andriamanitra ho zanany. Tompo-pahasoavana zany ry havana. Iza moa ianao no raisin'ilay mpanjaka ny mpanjaka ho zanany? Ngamby ianao mety faly hoe misy filoham-panjakana anankiray mandray ianao ho zanany handova azy. Fa mihoatra noho izany any fifaliana ilay tompony fahefana rehetra, ilay mpanjaka ny mpanjaka no mandray ianao ho zanany. Raha mety ianao handray ilay teny tonga nofo. Tamin'izao alahady voalohany amin'ny adventy izao ry havana dia mampahafantatra antsika ny soratra masina fa Jesosy Kristy ilay teny fahazavana tonga amin'izao tontolo izao tontolo izao feno fijangajangana. Raha mba hanandray ny teny na dia andininy ray ihany tao amin'ny baiboly mantsy izao tontolo izao manao hoe aza mijangajanga dia tsy lany vola be amin'ny tetikasa iadina amin'ny arety mifindra vokatry ny firaisana ranofo. Tsy maintsy anaiky izany sika raha tena fiangonana. Afaka nitatra tsara ny fiarikarena fa tsy voabahany zany tetikasa ady amin'ny sida zany. Tsy ny aina andininy ray ao amin'ny baiboly ihany no nila ny ainona sy ny raisina ho fiainana dia foana ny sida. Ary mbola azo raisiny zany. Ty andro anio ty tsy hoe andro taom-baovaon'ny fiangonana ihany fa mifanojo indrindra amin'ny itondrana mibavaka ny asantsika Fjkm tarihan'ny komity pirenena miady amin'ny arety mifindra azo amin'ny firaisana aranofo. Eny amin'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra fantaro ary raiso fiainantsika zany. Tonga ty amin'ny fiangonana lazaina isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Raiso ho fiainantsika zany. Eo aminao ny tenin'Andriamanitra mandraisa fanapahan-kevitra mazava. Hiaina zany tenin'Andriamanitra izany. Hoy ny soratra masina, izay rehetra nandray azy dia Jesosy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Andeha vavakisika ry havana. Isaoranay ianao Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay nampitondrainao indray ny mpanomponao ho anay. Tamin'izao adventy izao dia nokasianao ny fonay hiandry ampifaliana ny fiavianao, anana fanantenana mandrakariva ihany koa amin'ny famonjenao. Tompo, fantatra izao fa efa tonga eto amin'izao tontolo izao ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Tonga teto ianao amin'ny fomba maro samihafa izay tsy takatry ny sainay, satria isan'andro ianao dia manan-kolazaina aminay. Ka n'aiza toerana misy anay dia eny ianao Andriamanitra mijery anay amin'ny alalan'ny teninao. Fantatray tokoa izao Tompo fa naniraka an'i Jesosy Kristy zanakao ianao, ilay teny tonga nofo hiara-onina aminay.
tena sitrakao izay mba andray azy amin'ny foninay rehetra ary anaika azy ho tompo sy mpamonjy mpanapaka ny fiainanay. Sitrakao ny hitoeran' Jesosy Kristy eny amin'ny fiainanay eny. Fantatray izao tompo fa izay mandray an' Jesosy Kristy tompo tokoa dia tonga zanakao Andriamanitra. Tena tianao izahay ary fantatray fa lehibe ny fitiavanao anay. Matombola miteny aminay amin'izany ianao ary matombola nampatsiahivinao tokoa fa izay tena mandray an' Jesosy Kristy zanakao dia tonga zanakao mpandova miaraka amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Tompo malalo mamelany eloka ianao. Mamelana ianao satria tsy tanteraka izay rehetra nyteneninao anay teo. Tsy tanteraka fa raha tonga eto amin'izao tontolo izao ianao manampitsofina izay Andriamanitra indraindray. Raha naniraka ny zanakao tonga nofo teto aminay ianao dia impirimo izahay ny manda azy amin'ny alalany fahotanay. Tompo malalo mamindrafo aminay mamelany elokoay fa tsy mendrika atao hoe zanakao tokoa izahay raha tsy fandraisanay an' Jesosy sy tsy fankatoavanay azy isan'andro. Nojerenay. Mihaino ny vavakay Andriamanitra. Mihaino ny vavakay fa raha tafasaraka aminao izahay dia tsinotsinona ihany. Indro raiso izahay tompo, raiso anao. Fa ny fiainanay rehetra dia atokanay ho anao. Amen. Andriamanitra fitiavana tokoa ry havako malala ny Andriamanitra ivavahantsika tsy mahay mitahiry ny fahatezerana ao am-pony izy. Raisam-pifaliana eo am-pitsanganana ary ny teny soa famelan-kely koa izay omeny tompo ho antsika. Hoy ny tompo, miobia sy mifalia ry ziona zanakavavy, fa indro avy onina ao afonao ao hoy Jehova. Ambara ry havana fa voavelany elokareo noho ny anarany masina amin'izao sy izao aza manota intsony. Amen. Sa
andeha isika riavako anambarany finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra satria efa navelany tokoa ny elontsika ka mifanekempin'olona lalarana fahaefatra no iarahantsika mifandimby. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teny nataon'i Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'i Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'i Petera hoe ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe tomboko sy Andriamanitro. Amen. Hivavaka sika riavako. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro,
ay teo foana tokoa ianao miaino anay nitady anay izay zanakao izay tompo fa efa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay satria izay zanakao dia rary loatra izay raha hitaraina hiantoraka aminao indray eny tompo misy aminay ireto no kely fanantenana noho ny asarotam-piainana noho ny tsy fahasalamana noho ny fahoriana mandalo noho ny fanenjehana izay ataony hafa fa mivavaka izay ho azy ireny mba tsy hahafoina mahasaraka azy ianao Andriamanitra hampahery anafaka anazy ao anatin'ny ady sarotra rehetra eny tompo ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy any misy fikasana tsara tiany tokantrano tsirairay avy ho tanteraka mba ho tokantrano feno fahasambarana ho tokantrano feno fifaliana ho tokantrano feno mpiadanana ka nandray na ny zanaka na ny mpivady ihany koa dia samy aina amin'ny fitiavana feno miaraka aminao Andriamanitra tompo tanterao izany fikasana tsara zany ka tena ho tokantrano kristiana misy ianao Jesosy Kristy tokoa ny tokantrano tsirairay avy eny tompo ainao tsy miafinanao ny fiainam-piangonanay olona samy hafa ihany izahay no nampiombonao ato amin'izao fiangonana masina izao anatanteraka mibaikinao Jesosy Kristy hitory filazantsara ho an'ny olona rehetra tompo izay fihetsika rehetra tsy mifanaraka amin'izany fa mahatonga tsy fitovian-kevitra dia esory aminay manana mpitandriny izay nomenao anay ny angatanay aminao ho azy sy ny ankonany dia fiarovana feno avy aminao arovy izy ireo tompo fa ianao naniraka azy ireo ho iraka hitory ny famonjen'i Jesosy Kristy ato amin'izao fitandremana izao tompo ho an'ny asan'ny komiti-pirenena miady ho an'ny VIH/SIDA dia ampahirezo hatrany izy ireo amin'ny asa rehetra satria dia tena manjaka tokoa ny asan'ny Satana andringanana ny olona ka mamafy aretina maro eto amin'izao firenena izao tompo malalo ampahirezo izy amin'izay asa rehetra ka ahafahana mifehy sy manentana ny olona amin'izany asany izany tompo malalo tsy hainay ny tsy tondram-bavaka ny firenenay satria anao tokoa ny tany sy izay rehetra eto aminy na izahay na ny mpitondra anay na izay rehetra eto nizaniza dia anao tokoa ka vonjeo amin'ny tananao mahery izahay tompo araka ny haben'ny fitiavanao araka ny haben'ny indrafonao araka ny haben'ny fahasoavanao sitraka indrindra ny manatambatray izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe raina eo izay ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra omeo anay an'inona sahaza ho anay ary mamela ny eloko ahy tahaka ny amelanay izay meloko taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary finahitra mandrakizay amen manantitra trano fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompona tratra izao taom-baovaon'ny fiangonana izao ry havana ary satria voatsipika teo amin'ny raharano lazay ny mpitantsoratra ny hoe aoka isika samy ametaka ary vava sorona amin'ny fotoana rehetra atao amin'ny fiangonana dia tsy hanala ary vava orona i pastery no amafisiny ny tompona andraikitra ao amin'ny centre médical ry havana izay efa retsika ny amin'ny fampitam-baovao samihafa fa mianaka sy mirongatra indray ny aretina Covid-19 koa izany ny taomanantsika hitandro tsara ny fahasalamantsika dia tsy ny fametahana ny vava sorona ihany fa ny fanasantanana matetika koa ary tsy ato amin'ny fiangonana fotsiny fa indrindra amin'ny fotoana rehetra izay riariavantsika any ivelan'ny fiangonana any ampiasana any ampianarana sy ny rehetreny fa raha sitrapon'Andriamanitra dia hiatrika ny Bazar fitiavana isika sabotsy 17 Desambra 2020 izany dia ataontsika toy ny mahazatra ao amin'ny ankany ihany efa nambara hatrainy am-piandohana nampahafantarana izao daty izao fa ho fanomanana izany ry havana ny komity ny Bazar fitiavana
dia mitarika atsika mba hiara-nomana ka ahatrarana ny tanjona. Inona moa ny tanjona? Fiaonantsika ampifaliana, fifanomezana ampifaliana. Ary tsy adonina koa fa zao hetsika Bazar fitiavana izao dia iray amin'ireo loharano mbola miditra ho an'ny fampandianana ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana misy antsika. Ho fanomanana dia mitaonantsika mba hanolotra fanomezana. Io fanomezana io dia vidin'ny petsena ao amin'ny Bazar fitiavana ary omeny olon-kafa izay heveriny mba handorana izany kosa. Dia fanomezana mitohitohy tanterahantsika ampifaliana sy ampitiavana izany. Ny fandraisana ny fanomezana dia latsinainy hatramin'ny sabotsy ao amin'ny biraon'ny mpandraharaha sekretera mpiangonana ary alahady indrindra manomboka amin'ny herin'ny anio eo an-tokotany ampidiranao toy ny mahazatra. Dia manantena antsika tena irohatra ifanometanana anamarika izany fotoam-pifaliana lehibe izany ao anatin'ny advento Bazar fitiavana. Ny soratra masina dia mampatsiahy antsika ny hoe ataovy izay azon'ny tanana ho atao ary koa ny hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Tsarovy ary niara-nomana izao asa lehibe izao ka hanolotra fanomezana entana heverinao ho aza atolotra fanomezana Noely ary indrindra izay lehibe dia nivavaka mba hatanterahanyity asa ity sampaherezan'Andriamanitra ireo komity mitarika antsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tanteraka aminareo ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.